izay le amin'ny vaovao raha ny Paris fa ivadika ny tombom-baovao ny fahasalamana isika ho tanterahina andeha ny famokafana ito-pahasalamana amita izay vao natsangana etsy Tanjombato ijerentsika indrindra amin'ny sary. Mpikambana na orinasa miisa 570 no mivondrona ao amin'ny amity izay misahana ny fizaham-pahasalaman'ireo mpiasa ao anatin'ireo orinasa ireo. Ronjaty ihany koa ireo olon-tsotra mity ao amin'ity fikambanana ity, misy enina hatreto ireo tobim-pahasalaman'ny amity eto Antananarivo. Androany no nanokafana ilay tobim-pahasalamana tetsy Tanjombato. Androany Desambra 9 zany dia famokana na trano tobim-pahasalamana eto Tanjombato. Ny tena marina zany dia efa nisy amita tetsy Tsimba fa tetsy Akalongo fa nanofa trano zay dia navita trano zany zay dia fidra eto Tanjombato ka famokana na trano sy famokafana feo ofisialy zany atao eto Tanjombato. Araka ny lalàna amin'ny feon'ny asa dia tsy maintsy mampiditra ny mpiasany ao amin'ny fikambanana misahana ny fahasalaman'ny mpampiasa sy ny orinasa iray. Ankoatra ny fizahana ara-pahasalamana ataon'ny amity dia misy ihany koa ny fanaraha-maso ny orinasa izay mpikambana ao aminy ijerena ny fomba fampiasana ireo mpiasa. Azo zany dia misy fiainana ara-pahasalamana, misy ny fisorohana dia misy ny fitsaboana. Ny fisorohana zany dia ny fijerena ny mpiasa, fijerena ny orinasa, ary koa ny fisorohana miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia ny fikarakarana amin'ny fisorohana azy dia fikarakarana ny ensizany tena fitoatana. Dia amin'ireo fisorohana amin'ny sehatry ny asa zany dia misy ny fizahana na visite périodique fizahana ny mpiasa, dia misy ny fizahana ny orinasa izany hoe mijery manao fijerena hoe manaraka ny tompony arahana ve ny toeram-piasana, dia misy ny fitaovana izay entinay anaovana izany rehetra izany, dia mijery amin'ny hoe fanaraka tsara amin'ny le étude de poste zany hoe fanaraka tsara ve ny fomba fipetraky le olona manao ny asa ohatra na ny fomba fitsangana manao ny asa mba hialana amin'ny maladie professionnelle na accident de travail. Ho an'ny amity eto Tanjombato dia mpitsabo 5 sy mpitsabo mpanampy infirmiera 7 no mandray ireo malary eto amin'ity tobim-pahasalamana ity. Amin'ny 20 volana Desambra izao ihany koa no hanokafana amin'ny fomba ofisialy ny amity eny Talatamaty.